Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly-miaraba antsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny dirantsika ny ao amin'ny fotoatony dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra fo elo-pisaoranao izay efa mbola mana fotoana indray nomenao an'izany mba ahafahanay mandinika ny teninao, misotro anay koa izay miahy anay amin'ny fomba manokana sy mitantana ny fiainanay. Misy matoky izahay fa miahy sy mijery indrindra ireo zavatra rehetra manahirana anay ianao ary koa mankahery anay ny fomba manokana dia ny fandraisanay ny teninao. Koa mitenena Tompo fa voninkainao anao izay aroka ny fahamarinanao hatrany no hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe kiraro ny fiangonana mampanjaka ny fiadanana na fihavanana. Nanao kapa mateza fitondra miady miaramila romanina raha niomana no amin'ny ady. Nisy fantatsika maro ny faladian'ny maro sosona izay manampy ny miaramila hifahatra sy hahajoro tsara. Teny avao amin'ny Isaia 4:5-7 no entin'ny Paoly manazava ny amin'io kiraro miaramila io izay manolotsorotra ilay fotoan-dehibe hitondran'ny mpitondra hafatra ny vaovao mahafaly fa azo ny fandresena tamin'ny ilay adin'i Jehova ho an'ny olona ka efa manjaka ny fiadanana. Hoy izy hoe akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny soamafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dinio anefa imbalo no anasongadinan'ny Paoly ny teny hoe fiadanana na ihany koa hoe fihavanana ao amin'ny Efesianina. Ny fantahina mipetraka dia hoe nahoana moa izy no mampiasa sary anohatra tena mazava momba ny tafika rehefa miresaka momba ny fiadanana. Antso tanterin'ny Paoly ho asan'i Kristy ny fihavanana. Izy no fihavanantsika hozy izy. Ilay nitory fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Nampifanantona ny Jiosy sy ny jentilisa olom-baovao anankiray izy. Ary mikiraro sy mivodina ho amin'ny ady ny mpino amin'ny alalan'ny fitoriana amin'ny filazantsara dia ny tantara amin'ny fanavotana ataon'i Kristy sy ny asany nitondra fiadanana ary koa amin'ny alalan'ny fanasongadinana ny fandreseny tamin'ny lasa sy ny fanantenana ilay fandresena lehibe ho amin'ny ho avy. Tahaka n'ilay mpitondra teny ao amin'ny Isaia 4:5-7 dia mpitondra hafatra mitory ny fandresen'i Kristy sy ny fiadanana ny mpino. Raha miantso antsika hitafy fiadanana Paoly dia tsy tiany ny hatakarantsika an'izany ho antso andraisana fitaovam-piadiana arabaky teny hamelezana amin'ny fahavalontsika. Izany ny antony ilazana momba ny mpino hoe mitory ny filazantsara ny fihavanana. Tsy fanirian'i Paoly koa ny ahatonga ny mpino lianady eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa satria firaisana fomba fiteny tsara izay mampandroso ary fahamoram-po no voizina. Natao hampanjaka ny fiadanana amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana ny filazantsara ny fiangonana dia ireo toetra tsara ny maha-kristianina. Ao anatin'izany ny fanetsetena, ny faharetana, ny famelan-keloka sy ireo fomba mampanao kristianina ihany koa. Misy ny vavaka izany, misy ny fanompoam-pivavahana. Paikady avokoa izany fihetsika rehetra izany ary ao anatin'ilay jafitra lehibe izay mikendry ny anangonana izay ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Raha fitirina izany ny lesonantsika androany dia asaina tokoa tsika mba ho vonona indrindra ny amin'ny fiadiana rehetra sy ny fampitana ny hafatry Kristy rehetra. Eny ka alain'ny Paoly anohatra amin'izany hatrany amin'ny fomba fikararoan'ny miaramila izay tena matevitra tokoa ary tokony mivonona amin'izany isika. Dia ny eo izany ny fanetsetena, faharetana, famelan-keloka ary eo koa ny vavaka ny fomba ampanao kristiana dia ny vavaka sy ny fanompoam-pivavahana. Dia mba ao aminao tokoa anie izany teny izany ahafahanao mifahatra mandrakariva amin'ny fanaranan'i Kristy. Amen. Rainay malala tsara indrindra velom-pisaorana anao izahay ny amin'izany
teninao izany mangataka aminao izahay mba anome ny hery rehetra mba hahafahanay mifahatra mifanarahana anao, ka ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ahatonga anay hitazona sy hitondra n'ireo fitaovam-piadiana rehetra entinay andresena ny ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.